lohateny izay ampitondraina izao fantokovavahantsika izao sy ny afatra teny hoe fa tonga Jesosy nitondra fiadanana ho antsika. Jaona mpanao batisa dia nirahan'Andriamanitra hialoha lalana, hisava lalana amin'ny Jesosy Kristy ary hanolotra ny Kristy ino ny zanak'ondron'Andriamanitra zay manahitra ny fahotana zao. Nefa na Jaona mpanao batisa azy ny salasala. Ianao va no le hoavy sa mbola hafa no andrasantsika? Matsikaiky moa fa miraisy ny pikabary any amintsika io rehefa manao kabary am-panambadiana. Efa izy daholo ve sa mbola misy zay andrasana? Fa ity fahatongavan'i Jesosy Kristy ity zay fototry ny finoana tsy vitany hoe inona fotsiny fa tena raisina sy iainana dia tsy zavatra mandeho azy. Raha Jaona mpanao batisa azy misalasala, zaho sy ianao ve mahazo antoka fefa tonga tokoa mitondra ny fiadanana ho azo anao Jesosy? Zay fanontaniana, azo antoka ve zany? Sa tonga le fitenenana hoe andraso Paoly? Sofatsy Paoly nolaza. Jesosy Kristy ilay nandrasana efa tonga. Ary tsy hoe tonga tahaka zao, tonga mitondra ny fiadanana. Ry havana, teo amin'ny tontolo zay misy korontana, tsy milamina ny fiarahamonina, tao ambany vahon'ny fanjakana romanina, ary misy ireo jiosy zay ikony ny zelota zany, terroriste nandraisana azy tamin'izany, misy terroriste miaina ao anatin'ny plan Vigipirate ny firenena jiosy tao anatin'izany. Ao anatin'izany Jesosy Kristy tonga ary misalasala na dia tompon'Andriamanitra azy ho aiza zay fiadanana am'izao. Ao anaty plan Vigipirate ny terroriste eo ny mpanjanakarate manao zay tany mikibony, ny firenena tsy mahita fiadanana ahoana? Ianao va le hoavy sa mbola hafa mandrasa? Ry havana, ny tantara ny soratra masina manontolo dia nanaleo tamintsika fefa tonga Jesosy Kristy tsy andrasana intsony, ary ny krismasy hialanantsika amin'izany. Nefa ndeha averina kely ange ty tontolon'ny krismasy ty. Na dia mahazatra aza tao adino zany. Nitatsika amin'ny krismasy ny azo noely mamirapiratra, ny mangazay mazava be feno zavatra mahafinaritra, ny lalana miravaka jiko, ary ny trano miaingo sy madio ohatran'izany. Tsisy ohatran'izany. Sany le krismasy zay mahazatra atsika iainantsika zao. Fa nanahoana le krismasy voalohany? Lay andrian'ny fiadanana Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra nitafivoninahitra. Ambara amin'ny Filipianina toko faharoa, ao ngena nilazana ny krismasy ty amin'ny Filipianina toko faharoa. Le na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza tsy mizavatra ny fitiriny mafy ny fitivinan'Andriamanitra. Fa nanetry tena ka nanaiko ambany monina. Teraka ambany monina lava tamin'ny biby, teraka tao am-pihinana biby, teraka tao anaty valan'ondry
navalan'omby. Toerana tsy mahate-mijery anie zany iza nandalo valan'olika dia mba herika hoe mba atao mba hijery an'izany fa mahafinaritra. Fa raha mandalo magazay mahafinaritra izy ny tsy hividy. Ao amin'izany toerana izany ny zanak'Andriamanitra no mamata. Ao anaty tranon'omby masiso. Satria fantatsika ny biby tsy manana toalety izy. Eo amin'ny atoriany any, eo amin'ny sakafoanany any, eo izy no manao maloto. Tontolo zay mikorontana. Tsisy hoe tiako atoriana, tiako isakoa eo daholo, fangaro vorakao. Mikorontana. Ho ary amin'ny tranontsika nge. Ho any amin'ny tranontsika, indrindra amin'ny 25. Badinio zany manao ahoana ny tranontsika amin'ny 25. Zany no nahatongavany tompo. Masiso, fikorontana. Ary azo lazaina hoe trano raha itoeranera dia makarary. Tsisy salamo ao anatin'izany mihitsy. Tsisy. Zany no nahatongavany tompo. Tontolo makarary, mikorontana, masiso. Mety misy fahasimbahana akory azy. Ao anatin'izany ny tompo mamantana. Anina hitondra fiadanana ho antsika. Inona moa atao hoe fiadanana? Eirene amin'ny teny Grika, avy amin'io ny teny hoe René na Irène. Raha misy manana an'izany anarana zany. Tsara bibe zany. Mitorina atao hoe fiadanana, azo antikana azy, filaminan-tsaina, fahatoniam-po, fandriam-pahalemana, fifandraisana tsara, firindrana, zany heviny avokoa. Tsy misy mikitaotona, tsy misy mikorontana, mirindra tsara, harmonie. Zany ny atao hoe fiadanana. Ahoana ny tompo tonga mamantana ao anatina tranom-biby mitondra fiadanana. Satria ny tontolo mihitsy no masiso no misaotana. Masiso no tsy fisian'ny raritsy mihitsy. Ny tontolo mihitsy no mikorontana, mifangaro ny tsara sy ny ratsy. Anika indraindray le tsara vitsivitsy nentina namarinana ny ratsy rehetra zay totofana. Na tonga ny ray aman-dreny anankiray tany Madagasikara hoe fisaka ny rariny ozy izy. Dia ozy izy normal raha fisaka ny rariny hitsakitsahany isan'andro. Tsika ihany no mahafisaka ny rariny hitsakitsahany isan'andro fisaka ny afarany. Ao anatin'izany tontolo zany ny tompo tonga hitondra fanadiovana, hitondra filaminana, hitondra fahazavana, hitondra fiainana, hitondra fahasalamana ho an'ny trano mikorontana. Ny fiarahamonina io. Fiarahamonina io tranon'omby io. Zay anjakan'ny tsirary ny korontana rehetra. Fa raha ny soratra masina io zay rehetra. Ny fon'ny olombelona io. Ny fon'ny olombelona io tranon'ny biby io. Zay masiso noho ny ota, noho ny fiatsaram-belatsia, noho ny avonavim-po, noho ny tsy fananana ny toe-panana araka n'Andriamanitra. Ny fon'ny olombelona io mikatsaka fiadanana io. Kanefa zao tsy mitady ny fiadanana any amin'ny misy azy izy. Tonga tany amin'ny azy izy, hoy ny fanambarany soratra masina, ny azy tsy nanay azy. Ilay fiadanan'Andriamanitra zay ambarany soratra masina eto, fiadanana avy any ambony, fiadanana avy any an-danitra. Hoy ny tompo
fiadanana nomeko anareo ahoana toy ny fiadanako nomeko anareo tsy tahaka ny fanomeny zao tontolo izao ny fanomeko anareo ary noho izany ny tontolo jiosy tamin'izany nanantena mihitsy nanantena fiadanana nanantena fandriam-pahalemana fa ny fandriam-pahalemana sy ny fiadanana tadiaviny any fampitenany amin'ny romana any amin'ny fomba zay ivelany amin'ny fitondram-panjakana amin'ny fanajana ny loatran'izao natahaka itsy ivelany Andriamanitra maniraka ny zanany ho ao anatiny hanadio ary zany no hevitry ny hoe nanaiko faty ny tompo tonga tao anatin'ny fahafatesana mihitsy izy zay vokatry ny ota mba handrava ny hery ny fahafatesana mitondra fiaina ary zany ny hevitry ny fitsanganana mamany ry havany fiadanana avy any ambony tsy tahaka ny fanomeny zao tontolo izao ary amaran'ny Paoly hoe mihoatra noho ny fahalalana rehetra ina moa zany hoe mihoatra noho ny fahalalana rehetra zany mihoatra noho zay takatry ny saina qui dépasse ce que l'intelligence peut comprendre ou saisir zany le fiadanan'Andriamanitra no zany tsy voapasany zany na hazavainy zany fa raisina point raisina ho an'izay nandinika an'izany vo teo azo namaky boky atsy ny bokin'ny filazofy anankiray antsoina io zay nanoratra mikasika zany atao hoe fiadanana le bonheur fa fijery olombelona de ampitahiny ao amin'ny fijery Descartes amin'ny fijery Kant amin'ny fijery etsetera ampitahiny fa hevitry olombelona ihany fa le fiadanana zay omen'Andriamanitra de tsy fiadanana araka ny lojikatsika fa raha amin'ny alalan'ny lojika tsy anaiky an'izany fahadalana zany ho an'ny manan-tsaina ary fahatafotoinana ho an'ny mpivavaka zany no lazany Paoly apôstôly azy fahatafotoinana ho an'ny jiosy ary fahadalana ho an'ny Jenkrizy zany ilay filazantsara ny fiadanana tonga io fiadanana io nefa ny miaro ary amaran'ny Paoly apôstôly amin'ny Efesianina 4 zany io no miaro ny fo sy ny saina ao amin'ny Kristy Jesosy inona ary ny tokony atao nisy tanora nanontany ary ataoko fa ny tanora dia nandinika zany tamin'ny vendredi des jeunes mikasika indrindra ny fo ny fahafahany fo zao ny olana raha tsy niditra tao amin'ny tranon'omby Marisy Josefa tsy teraka Kristy ary raha tsy teraka Kristy tsy vita ny asa famonjena raha tsy niditra tao amin'ny tranon'omby Marisy Josefa tsy teraka Jesosy efa fanahy zany resany ary raha tsy teraka Jesosy tsy vita ny famonjena inona raha izao tontolo izao raha ny foko sy ny fonao io tranon'omby io tranom-biby io tsy maintsy sokafana idiran'ny Kristy ampiritrano idiran'ny Kristy ametraka hazavana idiran'ny Kristy hitondra fampihavanana hitondra filamina na tsy hoe fiadanana amin'ny teny grika dia mitovy fiteny amin'ny hoe fihavanana ary mahavariana fa teny ray ihany miova ao amin'ny teny malagasy entre ny fiadanana sy ny fihavanana ray ihany atao hoe alakony raha tokiana ao anatin'ny aintso nefa ny asy dia verina fa nisan'ireny soratra mona asy mue no zany raha jerena raha reny soratra ny teny ray ihany
amin'ireo teny 7 resana momba ny fiadanana no mahasamihafa ny fihavanana sy ny fiadanana. Ao amin'ny Baiboly teny ray ihany. Ry havana, inona ny loharanon'ny fiadanana ndraindrainao? Iza ny loharanon'ny fiadanana ndraindrainao? Voalohany, inona ny fiadanan'izao tontolo izao ve? Hoy Jesosy, ny fiadanako tsy avy amin'ny tontolo izao, tsy tahaka ny an'izao tontolo izao. Fiadanako inona? Kanefa tsy afaka andray zany fiadanana zany isika raha feno ny fiadanan'izao tontolo izao ny fotsika ao. Amin'ny fomba ahoana moa ny raitsako zavatra ny tanako ity raha ohatra ka feno izy? Amin'ny fomba ahoana? Ary zany no mandray an'i Jesosy. Zany no mandray an'i Jesosy. Tsy ao anatin'ny divay raitra, na ao anatin'ny foie gras, na ao anatin'ny sakafo mafilotra, na ao anatin'ny zavatra mirety, tsy ao anatin'izany no raisintsika ny fiadanan'i Kristy. Ao anatin'ny fomba sokatra. Esorina avokoa ny loto rehetra, dégagé, ametrahana fanaka vaovao, ametrahana jiro vaovao, ary ametrahana lamina mitondra fahasalamana. Rehefa te démontré tamin'i Jesosy Kristy, tamin'ny Jaona mpanabatiza azafady Jesosy Kristy, hoe izy ilay mitondra fiadanana. Ahoana nanamarany azy? Mahiraka ny jamba, afaka ny mandridy, diovina ny boka, malady ny marainy, atsangana ny maty, ary ny mahantra hitorina ny areniny ny filazantsara. Inona ny tiany zany ambara amiko sy aminao? Zaho mahiraka io, ianao tsy boka io fa madio tsara ny hoditra. Isika izay mandeha tsara zao fa tsy marenina, isika izay velona tsara zao tsy maty. Inona mahavoky zany? Misy fahajambana anaty ara-panahy. Dia ny tsy ahitana tahaka ny fahitan'Andriamanitra. Jambany amin'ny voninahitr'Andriamanitra, jambany amin'ny fahamarinan'Andriamanitra, tiany tompo ahiratra, tiany tsabona. Hoy izy tamin'ilay jiosy nanoloana n'ilay jamba teraka hatrany an-kibony ireny, satria ho ianareo tsy jamba dia tsy sitraminay. Tsisy jamba tahaka ny jamba tsy manaiky fa jamba. Tsisy ninona azo atao aminy. Miandry azy hitona amin'ny rindrina fotsiny. Ny manaiky jamba manko, farafaratsy ny mitondra tena. Ny farafatsarany manaiky tsabona sy tantana. Afaka ny mandrika. Ny mandrika dia, haitsika ny mandrika, tsy mandeha tsara, tsy mandeha mahitsy. Le amin'ny ilany ohatrany hoe mba tena mpivavaka. Nefa amin'ny ilany tao mitovy amin'ny tsy mpivavaka ihany. Ny fihetsempo, ny fitondran-tena, ny fomba fijery, etsetera. Ao dia mandrika. Anika tsy mba mandeha mahitsy fa manombaka kely. Atsika moa zany, tamin'izay atletisme anisany fotony manitsaka couloir. Le mandringa dia zay manitsaka couloir. Sady mandeha ihany izy ao anatin'ny couloirany, mandringana ny couloirany. Mandeha ihany izy amin'ny couloirany ma-kristianina, fa manimbaka kely amin'ny couloirany tsy kristianina. Malady ny mareniny, le tsy mandrehy. Le tsy mandrehy. Tsy mahita, tsy mandrehy tahaka ny Jaona dia tsy nahita. Tsy nahita fa izy le misy. Tsy hitany Jaona ne? Tsy hitany. Jaona aza tsy nahita maika afizasy anao. Mba ampitanina antsika. Atsangana ny maty. Mo tsy fitehirizana fahafatesana ba. Ny faharavan'ny fihavanana
sy ny fifandraisana eo amintsika samysika, eo amin'ny mpino, eo amin'ny olombelona. Ny dikany hoe maty zany ao amin'ny baiboly tafasaraka ny dikany. Zay hoe séparé deux. Zay ny dikany hoe maty ao amin'ny baiboly. Tafasaraka amin'Andriamanitra, tafasaraka amin'ny namana, tafasaraka amin'ny zavaboary zay natao anjakany, tafasaraka amin'ny tena. Ireo ny dimanche efatry ny fisarahana nateraky ny fahafatesana noho ny tany Adama sy Eva. Ry havana, hoy ny tompo hoe sambatra zay tsy tafotohina noho ny amiko. Inona neny mahatonga ny olona tafotohina? Chuté. Satria tsy mahita, satria tsy mandeha mahitsy, satria tsy mandeha tsara, satria na dia manana anarana velona azy. Hoy ny boky ny Apokalipsy dia maty any. Ny anarana fotsiny mahazanak'Andriamanitra, ny anarana fotsiny mahazanak'Andriamanitra. Ry havana, tonga Jesosy, tonga Jesosy amantana ao amin'ny tranon'omby dia ny foko sy ny fonao. Ao izy ny teo tonga, tsy teo any amin'ny tranom-bahiny izy, tsy teo any amin'ny palais izy, ho ao izy, tsy teo any amin'ny magasin izy, ho ao amin'ny foko sy ny fonao izy. Te andinidinika izy raha misy lalana mampahory ao, raha misy zavatra zay mahatafotohina ao, raha misy tsy fihavanana ao, raha misy fahafatesana ao, raha misy fahamoiza-po sy tsy fahitana mahirana fahitsona amin'ny fiainanao. Tonga Jesosy, ity ny Krismasy. Efa tonga, mitondra fiadanana ho antsika. Krismasy manahoana no andrarainao? Krismasy manahoana no andraraitsika? Krismasy manahoana no ankalazaitsika? Raha afaka andro vitsivitsy monja. Krismasy ny Jesosy Kristy andraisana ny fiadanany, sa Krismasy ny zao tontolo izao izay iainana fiadanana mandalo, fiadanana mamitaka, fiadanana tsy mitondra fiainana. Ry havana, matoky ilay Andriamantsika. Ary izany indrindra nilazany amin'ny alalan'ny Isaia mpaminany hoe ianao izay manana tanana miraviravy io, tsy mahita tsony inona anao atao? Mahiresy, tonga ny mpamonjy anao. Ianao izay mangozonzo lohalika io, tsy mahajoro tsara, tonga ny tompo ampijoro anao. Ary ho anao izay mahatsiaro, tsy mahita tsara, tsy mahajoro tsara, tsy mahare tsara, tsy mahita tsara, ary tsy velona tsara. Tonga ny tompo amin'ny anao be lehibe. Tsy zavatra ho avy io, efa tonga io. Androany, raha iain'ny fiaony ianareo, ho ihany ny tompo amin'ny alalan'ny mpaminany. Anio raha iain'ny fiaony ianao, aza manamafy ny fonao. Sokafo azo ny fonao, avy aloha vanginy ny fonao, avy aloha dioviny, ho azavainy, alaminy, ary indrindraindrindra ametrahany ny fiadanana. Efa tonga Jesosy mitondra fiadanana ho anao. Aza mivoaka eto raha tsy mandray zany, ary aza matory raha tsy azonao antoka. Fa tonga ho anao Jesosy, ary vonona anadio anao, anamboatra anao, anavao anao. Ny tompo raisiny fitahia. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra ray, ary ny firaisana ny fanahy masina, ampahery anao, anokatra ny masinao ahita ny Kristy fiadanana. Ampalady ny sofinao, andrezany vaovao mahafahalo zany, anangana anao, andraisanao fiainana be lehibe, ary ampijoro anao, tsy hivirinao amin'ny ankavia na amin'ny ankavanana. Matoky ilay miantso anao, izy na rehefa izany.